Omaly talata tolakandro no nanatanterahan'ny voalohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny fitsidiana ny fiobetoeran'ny Airbus sy ny usine fanambarana ny Airbus A380 eto Toulouse Blanac. Taorian'ny fihaonana tamin'ny mpitantana ny usine Airbus ny voalohan'ny tetezamita Andry Rajoelina dia nihazo ny usine fanambarana ny Airbus A380 izay kilometatra vitsivitsy miala amin'ity ivitoerana ity. Ity ivitoerana fanambarana ny Airbus 380 ity izay isan'ny lehibe indrindra amin'ny fanambarana fiaramanidina eto Eropa satria dia mirefy 500 metatra toradroa. Raha ny nambaran'ny mpitantana ity usine ity dia maharitra 10 andro eo ny fanambarana ny Airbus A380 iray. Raha nambaran'ny tale arabatro ny Airbus Catherine Bajon dia ny fahazahoan'ny Madagasikara ny Airbus A340-300 dia ahafahana mamerina indray ny fiverenana ny fatokisan'ny mpiara-monatoka Madagasikara sy ahafahana ihany koa mamerina ny fatokisan'ny mpizahantany hiverina indray any Madagasikara taoriana ny crise iny. Aujourd'hui, Air Madagascar a choisi un A340-300 pour à la fois développer son réseau, puisqu'aujourd'hui cet avion permet de rejoindre Antananarivo à d'autres destinations qui peuvent aller jusqu'en Australie et même Nouvelle-Zélande. Donc c'est un avion qui a des distances franchissables supérieures à ce qu'avait Air Madagascar par le passé. C'est un avion aussi qui a des performances au décollage très importantes pour l'aéroport de Tana qui est un aéroport d'altitude. Un coût au voyage par siège inférieur à ce que les 767 offraient à Air Madagascar. Ce qui veut dire qu'avec plus de passagers, avec un emport supérieur de passagers jusqu'à 60 passagers supplémentaires qu'un 767, aujourd'hui le 340-300 aura une meilleure efficacité et sera beaucoup plus économique. Atreto ny orinasa Airbus dia mampiasa olona hatrany amin'ny 5,5 sy 5 alina manerana ny Eropa. Fiaramanidina 500 sy 2 alina ihany koa no efa novokarany. Raha ny tamin'ny taona 112 sy 2 ohatra dia 700 ny fiaramanidiny Airbus lafo. Natratra 400 kosa hatramin'izao ny commande voarainy.